Esorina hatrany hatrany ianao manaraka ity fandarina zany malaza ity. Mitondra ireo sosokevitra sy ireo fampitambavao maro samihafa mba hoentina anatin'ny fandalinana sy ny fanadihadiana amin'ny fandarantsika. Diteny moa zany ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta sady mitantana vonjimaiky ny firenena raha ny faneho-kevitra izay nataony tamin'ny TVM omaly. Miteny ny aminy hoe fanazavana ny zava-misy fa miteny ny aminy hoe izy sy ny fanjakana izay mitantana amin'izao fotoana izao dia heverina fa ara-dalàna araka ny fahefana izay nomeny fitsarana avy momba lalam-pandroenana azy ireo. Miteny ny aminy hoe tsy maintsy hirosoana ny fifidianana izay tokony ho tanterahana ny fiodiana voalohany ny fahasivy volana novambra 2024 ho avy izao. Fa miteny ny aminy hoe tsy misy krizy eto Madagasikara fa fanakorontanana politika ary aleo andeha ny safidim-bahoaka. Fa mialohan'ny tena hitondrantsika ny fanadihadiana amin'izao alina izao dia tsara ihany zany ny mamerina ity teny nataon'ny Prime Ministre Ntsay ity ny amin'ny fomba fijeriny ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Fa niho-kevitra ao anatina minitra iray latsaka no alefantsika mba hatsapahantsika ny hoe tahaka izao ny fomba fihevitra izay entiny zany mpitantana vonjimaika ny fitondran-dram-panjakana izany. Ireo firenena tandrefanareo dia firenena mandala ny demokrasia ary fandalan'ny demokrasia dia miainga amin'ny fanajana safidim-bahoaka. Tsy misy crise politika zany eto amintsika. Fanakorontanana ny zotra mpifidianana misy ka ny vahoaka dia mila fifidianana madio mangarahara dia fanamafisana ny zotra mpifidianana zay any lalana mahomby. Any amin'ny firenena tandrefana hoy ny Prime Ministre dia manaja ny demokrasia ary ny demokrasia dia miainga avy amin'ny safidim-bahoaka. Nambarana tamin'izany fa tsy misy krizy eto Madagasikara ary ny teneniny fa ny fifidianana ihany ny vahaolana salalatokana ka fifidianana madio sy mangarahara no ekeny rehetra. Eo amin'izay fomba faneho-kevitra izay aloha zany dia tsapa fa tsy mirindra izany fomba fiteny izany. Raha milaza fa hoe tsy maintsy amin'ny alalan'ny safidim-bahoaka satria izany no foto-kevitra iorenan'ny demokrasia dia tsy mety zany amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria lay olona ny teny izany amin'ny alalan'izy Prime Ministre sy ny gouvernemanta mitantana ny firenena dia tsy voafidim-bahoaka. Izany indrindra manko no anisany arofanina napetraky ny lalam-pandroenana hatramin'izay ny aminy hoe raha toa misy ny fametraha-pialàna filohan'ny repoblika izay nanomboka tamin'ny taona 2024 no nisafidiany io lalam-pandroenana io dia napetraka ny arofanina ny aminy hoe tsy maintsy mametra-pialàna izy 80 andro mialoha farafahatarana. Ny anton'izany dia zao mba tsy hampiasa ny fahefa-panjakana rehetra eo am-pelantanana ilay kandida izay sady filohan'ny repoblika ka mba hisorohana an'izany rehetrarehetra zany dia nametraka fomba fiasa vaovao ny herim-pirenena rehetra tamin'ny taona 2024 ka tsy maintsy mametra-pialàna ny filohan'ny repoblika izay mieritreritra ny tenany ho kandida na natolotry ny antokony. Rehefa misy izay fametra-pialàna izay dia ny filohan'ny antenimieran-dolona no ambarany lalam-pandroenana ao amin'ny andininy fa 720 fa tokony hitantana vonjimaika ny raharaham-panjakana. Mazava ho azy olom-boafidy ny filohan'ny antenimieran-dolona izay nanaova ny vahoaka latsabato tsy mivantana. Zany hoe tamin'ny alalan'ny grands électeurs izany. Fa olom-boafidy ihany no fiantso azy fa ny olom-boafidy ny safidy mivahoaka mivantana no mitondra ny safidina misafidy izay mpikambana eo anivon'ny antenimieran-dolona. Mipetraka tsara araka izany ilay fitsindrana ilay lalam-pandroenana sy fitantanana n'ilay repoblika satria raha ametra-pialàna ilay filohan'ny repoblika olom-boafidy dia mifindra makaty amin'ilay olom-boafidy ihany ilay fahefana. Fa ity zany tsy olom-boafidy no mitantana ny firenena amin'izao fotoana izao fa olom-boatendry ary ny tendreny ilay filohan'ny repoblika izay nametra-pialàna ka ho kandida ho amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ho avy eo. Manara-drenirano, manaraka-baiko, manara-davahana amin'izay nataon'ilay filohan'ny repoblika izay nametraka ny safidy ho azy ireo ao anatin'izany gouvernemanta izany ilay mitantana ankehitriny. Dia io no toherin'ny olom-pirenena rehetra ny aminy hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana voasoratra ao anatin'ny 120 izay famindram-pahefana nakaty amin'ilay gouvernemanta izany. Hatreto raha teo tokoa tsy kandida ny rotsaka hovidiana ilay filohan'ny antenimieran-dolona satria izany ny ambaran'ny lalam-pandroenana fa tokony antony tsy handraisany fahefana raha toa ka
mirotsaka ho fidinana ny filohan'ny repoblika de ny filohan'ny antenimierandolona mandray fahefana akoatra ny hoe mirotsaka ho fidina izy zay vao makany ny gouvernemanta izany izy anefa sady tsy mirotsaka ho fidina filoam-pirenena izy anefa tsy vongana teo anivon'ny antenimierandolona izy anefa tsy nametra-pialana raha teo mbola mitazona izany asa mahafilohan'ny andrim-panjakana eo anivon'ny antenimierandolona izany ny tenany ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ihany zany no miampangatena anatin'ny filazana fa tsikena any tany demokratika ny hoe olona tsy ny safidim-bahoaka no mitantana ny firenena inga rosy solomam-bahoaka voafidy tetsy amboribory tany faefatra mihitsy ary no teniny amin'ny hoe fanonganam-panjakana ny fiantsona ny olona tsy voafidim-bahoaka kanefa mitondra ny firenena na hoe mitantana ny fanjakana de izy ary andraisina ny tenin'ny prime ministre niaro tena ve sa ny tenin'ny solomam-bahoaka tetsy amboribory tany faefatra sa ihany koa zay voasoratra atao ny lalam-pandroenana ka noresahan'ireo vondrony kandida vondrony solomam-bahoaka ny fiarahamonim-pirenena sy ireo fikambanana politika ary ny olotsotra zay naneho hevitra rehetra tao anatin'izay herinandro mahery zay ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta aloha lojika raha hiaro tena satria mamy zany seza izany ary tsapa izany fitiavany seza izany nanomboka ny taona 2024 ka na inona adevitra nisy teto amin'ny firenena ny amin'ny hoe efa tsy mahomby efa tsy mahay fitatana be loatra ny kolikoly ary efa naonga ny solomam-bahoaka 500 azy ny gouvernemanta tarehany de mbola mifikitra ihany nitazona izany fahefam-panjakana izany mamy tokoa ny seza ho an'ny eto Madagasikara ary sarotra ialana izany rehefa tonga ao anatin'izay hoe ty eny misy opportunité anankiray azotsika n'izany fahefan'izany ka iza no amototra eo de zao ny zava-misy hitantsika arak'izao homme de pouvoir misy fa tsy homme d'état satria raha homme d'état de mahay mamaky amin'ny solomaso iombonana ny voalaza ny lalam-pandroenana ary tsy fikitra fahefana zay velona fa tsy tokony any tanana faharoa indray raha toka miresaka ny prime ministre amin'izao fotoana izao fa tsy misy crise eto Madagasikara fa fanakorontanana politika de azo sokajiny zany fa fanaovana tsinitsinina ireo manam-pahaizana rehetra zay nanionevony teto Madagasikara nandritry n'izay herinandro mahery zay fanaovana tsinitsinina ihany koa zany amin'ireo velona fa malagasy manana fomba fijeriny any ampitan-dranomasina ka nitondra ny fahitany ny lalàna tamin'ny nanomezana ny gouvernement tamin'ny fitantanan-draharaha-mpanjakana ka nanameloko izany sy tamin'ny mbola nanekeny ny ACC ny firotsahako fidina Andriamatoa Andry Rajoelina ary farany lehibe de hoe ny zotra-pifidianana mandeha amin'izao fotoana izao dia hahitana ny taratry nylay tsy fahombiazana ary tsy fahatokisana iombonana zay mety ho avoakan'ny ACC zay efa tsinjo ho mitanila amina fironana kandida-mpanjakana raha ny tombany be sy maro naneho hevitra tato ato ireny rehetra ireny dia afaka hiresana ny amin'ny hoe misy crise tokoa eto Madagasikara ho an'ny androany manokana ohatra hilazana fa misy crise eto Madagasikara dia ny fanantona mihitsy ny ACC sy ireo vondrona kandida maromaro zay efa nampiakatra ny feony omaly moa efa tsy resantsika intsony amin'ny hoe nanao fanambarana ihany koa ny vondrona iraisam-pirenena ary rehefa mivory no amin'ny senaty zay azo heverina fa noho ny crise misy amin'izao fotoana izao noho ny ivorian'ny amin'ny senaty fa tsy hoe ivorivory fotsiny dia naka fanapahan-kevitra nanao réquisition générale ny teo anivon'ny préfecture n'Antananarivo ampisian'ny crise avokoa zany rehetrarehetra izany ary matoa manao fandarina manokana ihany koa ny mpikambana ao anatina gouvernemanta miaraka amina mpanao gazety sy ainao manjery vitsivitsy de mbola vokatry ny crise misy eto Madagasikara avokoa zany rehetrarehetra izany ka hoana ny ilazana ny prime ministre fa tsy misy crise eto Madagasikara ny filazana fa fanakorontanana politika misy dia fomba fijeryn'ny prime ministre manokana zany fandeha ataontsika ny amin'ny hoe tsy te hiaika izy ireo ny amin'ny tsy fahombiazany zava-misy ankehitriny ary tsy te hiaika izy ireo fa mafy ary voatosika eo anatrehan'ny fiombonam-behan'ireo kandida ireo solomam-bahoaka ireo olona sy ny sisa zay miezaka mitambatra ankehitriny zany manko nefa nambarantsika hatramin'izay ny amin'ny hoe sarotra manohitra ny heritsaitoena rehefa tonga ao anatin'izay fitambaram-be zay de lasa manavatena ary mbola indraindray mihevitra ny tena no mafy be sy matanjaka ilay fitondram-panjakana amin'ny alalan'ilay gouvernemanta zay mitantana ny firenena amin'izao fotoana izao kanefa na ny seni aza zay mikarakara ny fifidianana de efa sako diavatra ihany manoloana ny fiantsoana sy ny fangatahana amin'ireo solotena ny kandida ho mpikambana eo anivon'izany vomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana izany mpikambana tsy maritra ho isika na ny ACC ihany koa de efa manova fihetsika ka na teo aloha ziriziry tamin'ny heviny de miezaka mifanantona amin'ireo vondrona kandida
izany nentina hilazana fa raha toa ka mbola ny fiziriziriana sy ny andetrezana no handaminana izao raharaha izao dia tsy maintsy hidona hipoaka amina krizy goavambe ity Madagasikara ity. Efa nanokatra varavarana hatrany am-piandohana ny RMDM ny antokotiko Madagasikara ny filoha Marc Ravalomanana ny amin'ny tokony isiny dialogue. Efa niantso ihany koa ny amin'ny tokony isiny ny concertation nationale saingy tsy niraraha iny ny fitondram-panjakana moa zany fa izy ireo de nievitena ho mafy be ary manana paikady politika hivoahana amina olana samihafa. Zay isika de malala ny amin'ny gouverner se prévoir na hoe mila miomana rehefa mitondra saingy tsy miomana moa zany ny fitondram-panjakana fa nandeha amin'ny alalan'ny didoany ihany de ho hitantsika io amorony ny fikorotanana i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ary raha tsy mitandrina dia hitarika fahampotehana lalina eo amin'ny fiainan'ny malagasy indray zany satria samy manenjana ny tadina na ny andaniny na ny ankilany. Ny ankilany de efa fantatra fa te hitazona fahefana, ny andaniny ihany koa de tsy manaiky ny amin'ny hoe oentim-bazaha oentim-bahiny Madagasikara ary tsy manaiky ihany koa ny fomba fampiasana ny androm-panjakana ho amin'ny fitaovana politika ny olona zay mbola li-pahefana na hiverina amin'izany fahefana izany. De mienjana ny tady ary tsy ahitana aloha hatreto marimaritra iraisana. De hiandry indray ve ny sehatra iraisam-pirenena handamina sy hampihavana ny malagasy fa tsy afaka ny mba hifampihaino anaty ka hiaiky apahibe maso ary hiverina ny fanapahan-keviny ny fitondram-panjakana. Nitrangy efa nitranga tamin'ny taona 2024 ary nitrangy efa nitranga ihany koa tamin'ny taona 2024 na inona na inona adefitra ny amin'ny tsy azo ivalozana ny didin'ny ACC dia tsy maintsy niverenana ihany zany mba ahafahana mitady vahaolana ho an'ny raharaham-pirenena. Na ninona no afaka nikaroka vahaolana tamin'ny taona 2024 ka nivoahan'ny firenena hivelany reny crise post-électorale makadiry ireny. Ary na ninona ihany koa no afaka nikaroka vahaolana tamin'ny taona 2023 rehefa nitranga ny olan'ny ACC ka tsy maintsy nampijoro ny cour électorale spéciale tamin'izany fotoana izany. Maninona no vita sy nanam-bahaolana zany taona nyresantsika izany 2023 sy 2024 fa maninona ny taona 2024 tsy ahitam-bahaolana. Azo atao ny miverina ny fanapahan-kevitra rehefa hita fa tsy mety na mety hanantanina ny korotana sy ny ady hatrany io zany. Fotom-pisainan'olona zay heverina fa mandala ny fahendrena ary fotom-pisainan'olona zay heverina fa mitsinjo ny tanjanaka sy ny tanindrazana izany resantsika izany. Mba hitoetra sy hipetraka eto Madagasikara ny izany hoe olom-panjakana mahalala ny andraikitra raisin'izany fa tsy ny olom-pahefana zay mbola miziriziry amin'ny hevitra tsy mahomby. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompokolahy, makatela tompoko vavy.